Faliana Mandrakariva trany niarabanantsika manaraka ny fampianarana soratra masina isan'alahady mitohy eto amin'ny pejy zava-manahirany vehivavy miarabantsika rehetrarehetra koa na tratra somatsara ny pentecote na ny pentecosta 5 amby 20 sy 2 arivo izay ankalazantsika ny nilatsahan'ny fanahy masina ny foronan'ny fiangonana voalohany. Saotran Jesosy tsika fa vita somatsara ny tapany voalohany fianarantsika an'ireo vehivavy tany amin'ny testameta taloha dia manomboka eto zany atsika satria ny vehivavy taranaka Joda hatrany amin'ny Eva ka hatrao amin'ny Maria ihany aloha ny ianarantsika mitohy satria sady nianatra tantara tsika nianatra kronolojia dia tsy nisy voatonona intsony moa ireo vehivavy avy amin'ny taranaka Joda ireo any amin'ny testameta taloha dia izay mahatonga antsika hoe miditra aty amin'ny vehivavy amin'ny testameta vaovao aloha atsika dia rehefa tapitra antsika indray ireo vehivavy voatonona anarana ao amin'ny testameta vaovao dia miverina amin'ireo vehivavy izay tsy avy amin'ny taranaka Joda indray atsika voatonona anarana any amin'ny testameta taloha. Ka ny hanombohantsika an'ireo vehivavy ao amin'ny testameta vaovao ireo izany ny fifaninanana amin'ity volana Jona ity izay azahoana 5,000,000 amin'ny alatsinainy 30 volana Jona amin'ny 12 amin'ny ora any Madagasikara dia mahakasika ny Maria ao amin'ny testameta vaovao. Araka ny efa nilazaiko any amin'ny fifaninanana anasako anao andray anjara raha mbola tsy nahita anao, mbola tsy naheno, mbola tsy tara, mbola misy 20 andro be zao afaka ampianao tsikelikely ny valiteninao sorato daholo izay rehetra fantatrao momba ny Maria renin'i Jesosy, Maria Magdalena, Maria nabavin'i Lazarosy, Maria vadin'i Kleopasy, Maria renin'i Jakoba ary Maria renin'i Jaona Marka. Izay rehetrarehetra fantatrao momba anazy eninareo zany ny fampianarana momba Maria renin'i Jesosy efa vitantsika tany amin'ny taona lasa tany amin'ny novambra tamin'ny taona lasa. Maria Magdalena no ianarantsika androany. Asio laharana mitohy dia izay mahita valiny maro indrindra sady marina momba an'ireo Maria anankienina ireo zany no mahazo an'ilay 5,000,000 amin'ny alatsinainy 30 volana Jona amin'ny 12 amin'ny ora any Madagasikara. Androany zany atsika dia hianatra momba ny Maria Magdalena na Maria avy any Magdalena. Zarantsika telo satria tena be dia be ny zavatra voasoratra momba ny Maria Magdalena raha tsy laza afa-tsy izay voalaza ao amin'ny Baiboly fotsiny atsika fa tena betsaka ny fikarohana teolojika aty aoriana indrindra amin'izao mampiroborobo ny andron'ny feminisma zao ny fanotra indrindra tamin'ny andron'ny fiangonana taloha izay patriarkaly tsy dia miresaka loatra momba ny vehivavy fa amin'izao fotoana izao raha zany hoe tezina doktorat artikla fampianarana samihafa momba ny Maria Magdalena zany tena ozy hoe iza mireto no tsongaina ho ampianarina ao anatin'ny adiny iray raha be indrindra satria isika malagasy moa zany dia tena kolotsaintsika le mamaky zavatra lava be. Mbola tsy kolotsaintsika koa le mianatra fampianarana lava be. Nefa ny zavatra ataontsika eto amin'ny pejy tena fanitsiana sy fanarenana dia niezaka moa tsika tamin'ny iray volana volana May tamin'ny fankalazana ny fetin'ny reny iny nanolotra fotsiny tsy niditra amin'ny antsipiriany satria tsy fampianarana no nataontsika fa fankalazana ny fetin'ny reny dia karazana ohatra hoe affirmation tsy misy pirofo ara-pikarohana teolojika voamarina zany nataontsika tamin'ireny dia araka ny mahazatra antsika amin'izay anatin'ilay fampianarana izay no mahadiny iray ny fampianarana antsika fa manomboka hatreto moa zany noho ny fangatahany maro dia ezahantsika asiana famintinana ny hevi-dehibe fotsiny ho an'izay kamo na tsy manam-potoana hanarahana ny fampianarana adiny iray dia fitenintsika tsy misy fanazavana lavabe zany manomboka hatreto ny fampianarana tsirairay ho an'izay te hijery maimaika fotsiny fa anatin'ny fampianarana no azo anaovana fanitsiana miaraka amin'ny pirofo dia manasana ao hatrany zany anaraka an'ilay fampianarana mitohy na dia azo lazaina hoe lava ilay adiny iray fa raha ny harena sarobidy ao anatin'ny fampianarana adiny iray io raha ny
fotoana laniko manao fikarohana, manao fampitahana, na dia tsy lazaiko amintsika amin'ny antsipiriany eto dia tokony hihoatra lavitra noho izany ara ny faharetantsika mianatra an'ilay izy sy mandray ary indrindrandrindra mizara eto amin'ny pejy koa, mizara amiko koa izay fantatra ao ankoatran'izay tsy hitako tao anatin'izay, tsy voalazako ao anatin'izay. Ka ny ataontsika izany anatin'ity fampianarana ity averiko any amin'ilay fanodinana dia endrika anankitelo ezahana fitinina anankitelo izany ireo zavatra be dia be ireo. Dia voalohany hoe ny fahafantarantsika ny momba ny Maria sy ny fanaovan'ny tontolo patriarkaly malagasy ny mitovitovy amin'izany amin'ny vehivavy malagasy. Io moa ilay terme féministe antsoina hoe misogynie, ilay fanendrikendrena sy fanaratsiana sy fanambaniana vehivavy izay tsy jerena hoe inona moa no mahatonga an'ireo zavatra lazaina hoe anameloana ny vehivavy sy anameloana ny Marie Madeleine ireo, tsy jerena ny fototra fa avy dia ilay endrika isehoany dia avy dia mitsara dia manameloka fotsiny. Fa ho jerentsika amin'izao fampianarana izao izany hoe ahoana ilay endrika isehoany, inona no mety ho fototran'izy io miaraka amin'ny tena ohatra concret amin'ny zavatra iainantsika vehivavy malagasy. Dia amin'ny tapany faharoa ho jerentsika amin'izay hoe ahoana nefa ny tena tokony atao araka ny nataon'i Jesosy tamin'ny Marie Madeleine ka nahatonga ny Maria Magdalena na dia vehivavy voalazan'ny soratra masina fa nanana demonia 7 dia lasa isan'ireo mpianatra Jesosy isan'ny tena nafana fo tamin'ny fanarahana an'i Jesosy ka tena isan'ny voalazan'ny mpikaroka teolojika maro hoe tena isan'ny nanangana fiangonana ary nanoratra malaza be taty aoriana voasoratra tahaka an'ireo filazantsara tsy kanonika taty aoriana dia voalaza koa fa nisoratra codex moa ny filazana azy amin'ny terme teolojika ny testameta vaovao nisy codexna soratra izany voalaza hoe filazantsara araka ny Marie Madeleine hitan'ny mpikaroka arkeolojika tany Ezipta. Dia isan'ny loharano nahitana zavatra marobe momba ny Maria moa izany izay hoe ahoana ny tena zavatra nataon'i Jesosy nahatonga ny Maria miainga avy amin'ny vehivavy nanana demonia 7 ho lasa nanoratra filazantsara rehefa niakatra tany an-danitra Jesosy. Ary ny tapany fahatelo farany araka ny mahazatra, inona no lesona afaka tsoahantsika avy amin'ny tantarany Marie Madeleine. Idirantsika avy hatrany ary ilay tapany voalohany ilay fahafantarana, ilay karazana hoe tradisiona ny ampita momba ny Maria nefa tsy voasoratra ao amin'ny baiboly akory ary ny akamaroany aza dia ahitsy ny teolôjiana manao fikarohana momba ny Maria maro ankehitriny be dia be ny mieritreritra fa ilay vehivavy tratra ny jangajanga ilay nentina teo amin'ny Jesosy ilay efa nianarantsika teto amin'ny pejy iny izy dia Marie Madeleine. Nefa araka ny pirofo anankiray fotsiny izay hitako hoe tsotra indrindra azo raisina aminazy rehefa hozy Jesosy mamela ny elokao koa ka amin'izao sisa izao mandehana ary aza manota intsony dia manambara zany fa tsy nasain'i Jesosy nanaraka azy, tsy lasa mpianatra ny nanaraka anazy tahaka amin'ny Marie Madeleine ity vehivavy tratra ny jangajanga ity. Ary ny voasoratra ao amin'ny testameta vaovao momba ity vehivavy ity dia tsy nisy ny teny mihitsy hoe Maria ny anarany na Marie Madeleine izy, fa ohatran'ny hoe tradisiona ny ampita fotsiny Marie Madeleine ilay vehivavy tratra ny jangajanga dia io ilay Marie Madeleine fa hitan'ny mpikaroka teolojika maro ankehitriny izany fa tsy Marie Madeleine akory, tsy voapirofo fa i Marie Madeleine ilay vehivavy tratra ny jangajanga ilay navelan'i Jesosy eloka fa tsy ilay Marie Madeleine voalazan'ny soratra masina mazava tsara hoe nesorin'i Jesosy demonia 7.
io moa zany efa hatrany amin'ny rain'ny fiangonana tany amin'ny taonjato fahaenina tany misy an'izay rain'ny fiangonana antsoina hoe Grégoire lehibe na Grégoire voalohany zay zany no isan'ny nilaza voalohany hoe i Marie Madeleine ilay vehivavy nijangajanga ka nanositra menaka manitra ny tongotry Jesosy rehefa nidebaka. Fa rehefa jerena zany ny evidence teolojika ankehitriny dia tsy misy tena hoe pirofo milaza an'izany ny soratra masina sy ny fikarohana maro zany fa isan'ny ny teolojia moa zany tsy voatery eo rehefa tenin'ny papa tany aloha tany dia tsy maintsy marina fa zay le kritika atao hita karoka taty aoriana zany fa tsy voatery ho Marie Madeleine kay io vehivavy le nanositra menaka manitra ny tongotry Jesosy io fa tena hoe tsy voatonona ny anaran'ilay vehivavy. Izay zany aloha no isan'ny hoe ahitsy amin'ny fampianarana momba ny Marie Madeleine izay eritreretina vao mihaino hoe Marie Madeleine anao dia vehivavy mpijangajanga zany, vehivavy ratsy fitondran-tena zany, vehivavy ilay nanositra menaka manitra ny tongotry Jesosy zany, nefa tsy voapirofo zany ary be dia be ny mpikaroka teolojika indrindra feminista maro ankehitriny miteny hoe fanaratsiana ny Maria fotsiny ireo fa tsy voapirofo mazava hoe tena Marie Madeleine tokoa ireo vehivavy le tratra ny jangajanga sy nanositra menaka manitra ny tongotry Jesosy ireo fa vehivavy tsy voatonona anarana. Dia isan'ny mifandray amin'izay zany satria ahitsy araka ny teniko teo fa ny tena voalaza ny soratra masina fa Marie Madeleine dia ilay nanana demonia fito. Tsy hoe nanana demonia fito izy dia niara-maty tamin'ny demoniany tany fa nesoriny Jesosy nafahany Jesosy tamin'izany izy. Fa mbola ilay izy manana demonia fito foana no mbola tazominy maro sy ahafantarany maro anazy, mbola iny ihany no ataony olona identiteny, nefa dia tena tonony ny soratra masina mazava tsara ny anarany hoe Maria avy any Magdalena. Magdalena moa tanàna anankiray any Israely izy io tsy voalaza ny soratra masina hoe nitory-tenina nanao asa misiona tany Jesosy fa fantatra fa eo mety tanatin'ny le Jesosy nanao ny asa misionany zany tamin'izy nivezivezy satria isan'ny tanàna nandalovan'i Jesosy zany ilay Magdalena dia avy ao no misy an'i Maria, izay no maha Marie Magdalena anazy, Maria avy any Magdalena zany izy. Dia araka ny mahazatra antsika eto amin'ny pejy tena fampiarana mifandray mivantana amin'ny zavatra iainantsika malagasy sy ny vehivavy malagasy no avy dia tsoatsika avy hatrany amin'ny lesona momba ny tantaran'ireo vehivavy ao amin'ny baiboly izay ianarantsika dia izay indrindra no avy dia hampiarantsika azy voalohany hoe ilay identité mitsara sy manamelo ny vehivavy ihany zany matetika no ilazana ny vehivavy fa tsy miditra amin'ny inona moa no mahatonga ny vehivavy matetika be dia be vehivavy no voan'ireny ambala velona reny, vehivavy no matetika mihetsika demonia ary ny akamaroan'ny vehivavy amin'ny filalaovana ody gasy dia lasa ny vehivavy ny be dia be lasa mpamosavy hoentiny ny herin'ny fanafody iny mivoaka alina. Dia ny ankoatran'ilay resaka ara-panahy tahaka an'ilay fanendrikendrena hoe vehivavy nijangajanga koa dia rehefa vehivavy koa no hoe miaraka amina lehilahy mihoatra ny ray ohatra na tsy fantatra akory hoe inona no nahatonga ny vehivavy io misaraka foana dia miaraka amin'olona hafa intsony, tsy misy manameloka mihitsy zany le lehilahy misaraka taminy fa dia fatao hoe bisikileta iny na vehivavy tsy manaja tena iny na vehivavy misy foza iny, misy ara tena misamy teny mihitsy hoe vehivavy makorelina, vehivavy mpivarotena rehefa vehivavy tsy miaritra amina lehilahy anankiray fotsiny ary dia tena melona ny vehivavy mpivarotena, tsy misy mametra-panontaniana mihitsy hoe maninona moa mitohy foana ilay vehivavy mpivarotena, tsy misy mametra-panontaniana mihitsy amin'ilay lehilahy mpividy an'ilay mpivarotena, matoa mitohy sy mitombo ny vehivavy mpivarotena dia misy foana koa zany ilay lehilahy mpividy an'ilay mpivarotena fa tsy misy manameloka, tsy misy mametra-panontaniana mihitsy ireny lehilahy mpividy ireny fa ilay vehivavy mpivarotena ihany no aratsiana. Dia eo anatrehan'izany zany
be dia be ny vehivavy lasa mamoy foy eo amin'ny fiainana, lasa manaiky be fahatany fotsiny zay zavatra anaovana anazy. Gaga antsika hoe mirongatra ny fanolanana fa maninona ary reny vehivavy reny no tsy sahy mijoro, tsy sahy mandahy. Lasa matahotra mikombona ao anaty ao satria zay foana no averimberina amin'ny sofiny. Tahaka ny hoe Maria ilay mpijangajanga, ilay tratran'ny varitena, ilay nanositra menaka manitra, ilay mpanota. Dia lasa io zany no raisintsika vehivavy hoe atsika dia tena, atsika taranaka Eva, atsika no nahatonga ny fahotana. Dia lasa traumatisé amin'izay zany atsika vehivavy dia tsy misy mitsabo, tsy misy manitsy. Nefa ny fototra iavian'ireo tsy hisy vehivavy andeha hisafidy an'izany mihitsiny ho identiteny. Fa isan'ny voalohany mahatonga ny vehivavy lasa tratran'ireo fitondran-tena azo lazaina hoe anameloana azy ireo dia tsy fahampiana fitiavana tena hatrany mbola ao an-kibo izy efa hampahoriana ilay reny mitondra voka, efa tsy ampy fitiavana manomboka ao an-kibo ao izy. Dia rehefa teraka moa indrindra ny zazavavy dia tsy mba hoe karakaraina sy omena fitiavana, tsy mba hoe atao ohatran'ny lehilahy hoe afaka milalao tsara fa mbola vao zazakely dia efa ampianarina mikarakara, ampianarina manasa vilia, ampianarina mikarakara trano, ampilalaovina saribakoly, ampomanina hitaiza sahady. Fa tsy ohatran'ny zazalahy tena hoe avela libra hilalao. Tsy ampy fitiavana ny ankamaroan'ny zazavavy ka hany ka vao miainga fotsiny, vao mitsiry ilay hormone miteraka fitiavana ao anatiny dia misarangodrangotra an'izay fitiavana hitany manodidina anazy eny ilay vehivavy, dia io amin'izay ilay anameloana anazy rehefa avy eo, fa tsy misy mijery mihitsy hoe maninona moa ilay vehivavy no lasa ohatran'izany. Ny safidim-behivavy, ny feom-behivavy moa ny akoho vavy no tsy maneno, tsy mahazo miteny ny vehivavy, tsy misy mihaino, tsy misy miraharaha fa dia efa atao hoe resa-behivavy izany dia tsy misy dikany. Tsy misy mikarakara ny besoin-ny vehivavy, tsy misy miraharaha ny zava-manahirana ny vehivavy, atao tsinotsinona. Izay no mahatonga ny herisetra maro samihafa miatra amin'ny vehivavy satria efa tsy misy dikany mihitsy izany ilay fijery an'ny vehivavy, tsy misy mampianatra mihitsy hoe ny vehivavy anie ka tokony ho hajaina, ny vehivavy anie ka tokony harovana. Dia hiarana karazana herisetra rehetrarehetra na ara-nofo na ara-tsaina, ny fora-traina tenenina amin'izao fandratrana rehetrarehetra izao, ny ara-panahy moa dia efa tsy resahana intsony fa araka ny efa notanisaina teo, vehivavy hono no fototra ny fahotana sy ny tariny. Hiarana karazana herisetra samihafa ny vehivavy. Izaho moa izaho zany lehibe tao amin'ity, ilay averimberiko foana ity, dia izaho tsy dia nahazo olona loatra an'ireny vehivavy ilay hiarana herisetra ireny teo amin'ny fiainako satria tany amin'ny mondina lehilahy izany hatramin'ny mbola kely dia miara-milalao amin'ny lehilahy no tiako. Dia efa nianatra tany amin'ny oniversite mbola tsy nanao teolojia tamin'izany fa nianatra tany amin'ny université de Fianarantsoa satria nianatra tany amin'ny école nationale d'informatique aloha, dia nipetraka teny Andrainjato moa niaraka tamin'ny namana teny dia tena choqué indray andro nisy mpiara-mipetraka aminay amina tamin'ny préfet moa izay tamin'izay misy olona maromaro zany miara-mipetraka ao vao nifindra vao tsy ela mihitsy tonga tao amin'ny campus dia nisy vehivavy anankiray tena darodaroan'ilay sipany izy. Dia efa tsisy taitra zany ilay olona rehetrarehetra ao amin'ny campus fa hoe izaho moa tsy nahalala, izaho zany tena choqué hoe fa ahoana raha maninona izy midarodaroana dia tena mitomany dia tena mikika dia tsisy mamonjy dia tsisy maninona, dia izaho moa no mivoaka avy any hoe avy aty midira aty aminah aty matoria ato aminakah ato aloha androany fa tsy manaiky darodaroana ohatran'io. Dia ny zavatra nahagaga anahy tamin'izay efa asorina tena fa hoe taritina miala avy any zany izy, miala amin'ilay daroka, izaho raha niala tambony fandrianako mihitsy natory ambany dia izy nampatoriana teo ambony fandriana, izy tena indray mbola lasa nandeha niverina tany dia tohizany zareo indray ilay daroka nataony zareo rehefa avy eo. Dia rehefa tonga ny maraina dia hozy ny olona rehetrarehetra dia vahiny marina anao fa dia efa io anie fiainan'ireo mpifandaron-daroka ohatran'io, dia ohatran'ny tsy ireo
lasa indray ireo roa mandeha mampiaraka rehefa tonga ny maraina dia hoe efa ohatran'io ny fanehoany zareo roa fitiavana dia gagagaga fotsiny aho tamin'izany hoe fa ahoana ary efa normalizevana zany dia misy ara tena miteny mihitsy hoe vehivavy zatra daroana ny hono dia tsy mahatsiaro tiana hono izy raha tsy darodaroana raha tsy hanaovana herisetra dia normalizevana zany dia tsy misy manome tsiny mihitsy le lehilahy mandaroka dia le vehivavy moa efa minormalize an'le izy raha teo dia tsy manohitra dia manaiky na dia faharovanao efa be dia be ny hoe brigady féminine azonao hitarainana dia tsy satsika vehivavy na hiteny aza dia ny tena nampalahelo ny niafarany tantaran'izy roa ireo na vita fianarana soamatsara le bandy mpandaroka fa mbola le vehivavy voadarodaroka lava koa ny tena mbola nanana olana tsy navita ny fianarany akory izy rehefa nisaraka zareo roa dia mbola le vehivavy foana amin'izany no mahazo tsiny fa tsy jerena hoe fototra avy aiza za zany tamin'izany tsy nahazo mihitsy hoe fa ahoana ary no mahatonga anazy mbola mifikitra amina olona mandarondaroka ohatran'izany dia niala tany amin'ny oniversité moa mbola tsy tena taitra zany tamin'izany fa asafidiny zany iny dia izy no mahita anazy efa nanambady dia mbola mahita koa misy vehivavy anankiray tena mampalahelo anahy izy tena vehivavy tsara tarehy manana ny maha izy azy dia misipa izy mbola sipa io fa tsy vady akory mpandarondaroka anazy efa mandroaka anazy dia mbola izy koa no manambitamby mitalao andro amin'ny firy alina mandondona ao an-tokotany ao mba sokafo moa re zahay mba hiditra ato trano ato efa roasy mandehana fa tsy ilaiko intsony dia misisika ihany dia gaga fotsiny le bandy amin'io sady tsy tavony tsy volony tsy sainany tsy inona ny fijeriko anazy za koa moa zany efa mety efa hoe le izy mandarondaroka sy manao tsinotsinona ny hitako dia ratsy miaraka amin'izay ny fahitako anazy dia le vehivavy tena hoe mazaka zany le bandy nefa mbola zany ny anaovany anazy dia mbola le vehivavy ihany no misisika dia ohatra fahatelo farany ity moa zany ny tena hoe nikasika ny foko tena ozy hoe Jesosy tena mba ampio mba hanampy an'ireto vehivavy malagasy reto fa tsy zakako intsony ny mijery fotsiny zay moa zany dadanay sy mamanay samy mpampianatra dia zay tena taizana mpanampy no mikarakara ny tranonay mitaizanay sy tena namanay ao an-trano fa samy miasa mamanay sy dadanay ankoatra ny mampampianatra ny zareo samy mbola manao mampianatra koro zareo mamanay mbola manokatra gargoty mivarotra lasopy manao ino dadanay manao DJ mandoko manao an'izao asa rehetrarehetra zao ny asa tamin'ny radio sy tamin'ny tele satria tsy ampy ny karaha mampampianatra mpanjakana dia ny mpanampy zany no tena nikarakaranay tao an-trano dia ny isaorana an' Jesosy moa zany fa mba mpanampy anankiray tena efa ohatran'ny reny mihitsy izy ho anay no nikarakaranay foana hatramin'izay fa taty aoriana rehefa niala io mpanampinay anankiray tena naharitra ny taizanay io dia nanomboka hitako amin'izay fa miova isaky tsy maharitra intsony zany le zazavavy le miasa trano manampy an-tranon'olona reny fa tena hoe voalohany tsy matotra izy amin'ny asany maha hoe isan'ny zanaka mpampiasa anazy zany dia mahita hoe tsy matotra izy amin'le asa anarina ampianarina anazy le zavatra ataony dia farany miala foana dia misolo hafa indray dia mamanay koa moa zany tena sarotiny marina hoe tsy vitan'le izy matoa izy maka-panampy fa tena ilainy mifanaraka amin'izay tiany ohatran'le fahadiovany sy fikarakarany mihitsy zany le tiany ataon'le mpanampy dia be dia be ny mpanampy tsy mazaka an'izay dia miala fa ny tena tiako hatongavana dia zao rehefa tena nanomboka nandinika ny momba ny vehivavy zany dia manomboka malahelo mahita an'ireny zazavavy indrindra ny ankamaroany moa zany za sud-est raha teo be dia be ny zazavavy avy any atsimo atsinanana reny makany Majunga mandeha mitady asa mandeha mila ravinahitra any mikarama mpiasa trano zany izy reny dia betsaka amin'izy reny koa no mbola adaladalaina lehilahy dia bevoka zay moa ny ankamaroany lasa hitako tao aminay koa zany hoe tsy maintsy miala amin'ny asany izy satria bevoka dia na izy mody miverina any an-tanindrazana zany hoe sady tsy afaka miasa intsony zany izy fa bevoka tsy mandray andraikitra le lehilahy mahabevoka na izy dia tena lasa hoe voatery tsy maintsy hanambady dia tena atao tsinotsinona dia hatramin'ny mbola kely zany reny
akamaroan'ireny vehivavy miasa trano reny tsy nahazo fitiavana tamin'ny ray aman-dreniny mety hoe sahirana le ray aman-dreny dia tsy afaka nampianatra anazy zay mahatonga anazy tsisy asa azony atao ankoatra ny miasa trano dia rehefa miasa trano koa izy mbola matetika koa ny mpampiasa tsy micomprendre an'izay background-n'izay hoe mba mila fitiavana koa ne izy mba zay izy zany vao nahazo foyer na dia hoe mikarama ny diany ao dia lasa viraviray lasa le olona any ivelany any zany le lehilahy heveriny hoe hanome fitiavana anazy any zany no lasa ataony ambony indrindra noho le asany dia zay le mahatonga an'le asany lasa ataony tsinitsinina dia ny mampalahelo rehefa bevoka nefa izy rehefa avy eo dia mandaka anazy amin'izay koa le mahabevoka anazy. Tsy latsaky ny roa telo mpanampinay an-trano tratran'izany dia ozy hoe tena tsy le vehivavy foana nomena tsiny. Tsy hoe reny zaza reny no ratsy taiza dia tsy tsara fitondran-tena, tsy mahalala ny tokony ataony fa misy fototra hatrany amin'ny fahazazany any mihitsy tsy nampianarina izy hoe mba mila mikarakara ny tenanao anao, zava-dehibe ianao, mikarama anie ianao zany hoe rehefa mpiasa trano ianao tsy hoe tsinotsinona. Fa tsy mahavita io olona io matoa mampiasa anao raikitra any amin'ny asany izy, tsy manam-potoana izy zany hoe zava-dehibe ny zavatra ataonao ato miasa trano io fa tsy hoe tsinotsinona anao dia tokony valorizevana ohatran'izay zany reny vehivavy reny fa tsy mbola izy koa avy eo nomena tsiny hoe mba efa ampiasaina koa dia mbola vary lavo dia bevoka dia mody dia mbola tsy misy manome fitiavana mihitsy fa ohatrany nahazo any vehivavy marobe tao amin'ny testameta taloha sy ato amin'ny testameta vaovao tahaka ny Marie Madeleine fanaratsiana, fanameloana, fanambaniana, fandatsana no mbola mahazo an'ireny vehivavy izay eritreretina hoe ratsy fitondran-tena reny. Fa androany raha kristianina tokoa ianao, raha kristianina tokoa isika dia ndao hianatra ny nataon'i Jesosy tamin'ny Marie Madeleine anie. Inona ny nataon'i Jesosy tamin'ny Marie Madeleine? Nanana demonia 7 izy dia nesoriny Jesosy, nafahany Jesosy tamin'izany demonia namatotra azy zany izy. Tsy nanameloka azy Jesosy tsy niteny izy hoe mialà amiko fa misy demonia ianao io koa moa dia matetika fangaron'ny kristianina. Aza miaroaro amin'ny ratsy, aza mifangarongaro amin'ireny olona ratsy fitondran-tena reny fa mifindra aminao. Tsy nataon'i Jesosy an'izany Marie Madeleine. Lioka 9:2 dia milaza fa maromaro ireo vehivavy nisitraniny Jesosy ary tena mafisiny mihitsy hoe nisitraniny tamin'ny fanahy ratsy sy aretina dia tao anatin'izany ozy izy Marie Madeleine ilay novoahan'ny demonia 7. Raha mahita zany ianao vehivavy mivary lavo tahaka an'izany eo amin'ny fiainana, tsy voatery hoe demonia araka an'le nilazaintsika tary am-boalohany teo fa mety hoe traumatisme fotsiny na tsy fahampiana fitiavana na tsy fahalalany ny maha izy azy dia atony izy, afao izy tahaka ny nataon'i Jesosy tamin'ny Marie Madeleine fa aza ilikilika, aza meloana, aza tsaraina. Natsony Jesosy tahaka ny lehilahy Marie Madeleine fa tsy navelany fotsiny. Izay no nahatonga ny Marie Madeleine lasa isany tsy niala teo amin'ny Jesosy mihitsy izy satria nafahany Jesosy aloha izy, nahatsiaro afaka izy mba nisy nijery amin'izay izy satria araka ny fikarohana ataony mpikaroka maro zany ankehitriny dia azo eritreretina fa nandalo traumatisme marobe samihafa io Marie Madeleine io matoa nitoeran'io demonia 7 io tao aminy. Misy moa ny mahampirofo mihitsy hoe maty ray mbola kely izy dia nisy nanararoatra zany, lasa tsy nisy mpiaro zany izy dia misy milaza ny mpikaroka teolojika hoe lasa niarany zanatany Romanina moa ny jiosy tamin'io fotoana io ary
ny tanànan'ny Magdalena dia isan'ny tanàna nataon'ny Romanina fahirano dia azo eritreretina fa isan'ireo naolana tratrana herisetra ara-nofo mihitsiny koa zany i Maria tamin'ny fotoana nanaovan'ny Romanina fahirano ny tanànan'ny Magdalena ka nahatonga anazy nandositra niala tao niaraka tamin'ilay traumatisme be dia be ilay lasa demonia fito tao aminy ka lasa vehivavy efa tena fa tsy misy nahafaka tsony mihitsy zany ilay demonia tao aminy raha tsy nihaona tamin'i Jesosy izy. Nafahan'i Jesosy ilay vehivavy nanana fanahy maloto tao aminy vokatry ny zavatra samy hafa nitranga teo amin'ny fiainany fa tsy nalotoloto azy vao teraka izy dia teraka niaraka tamin'ny demonia fito tsia. Izay nahatonga ny Maria Madeleine isan'ny tsy nandositra tahaka an'ireo lehilahy izy rehefa tonga ny fotoana namatsiana an'i Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana nandositra daholo ireo mpianatra lehilahy sao dia voasambotra sy hofatsianena amin'ny hazo fijaliana koa izay namany Petera nandana azy impelo be izao ny sisa nandositra nandositra fotsiny mangingina tany fa Maria sy vehivavy maromaro araka ny voalaza amin'ny Matthieu 7:20, Marka 5:10-20 ary Jaona 7:15-20, Matthieu 7:20-20 dia milaza fa nisy vehivavy maromaro tsy niala fa nitsinjo lavidavitra teny rehefa nombona tamin'ny hazo fijaliana Jesosy dia isan'ireny i Maria Magdalena. Na Matthieu na Marka na Jaona izay mitantara an'izany dia samy manonona vehivavy samy hafa. I Salome zao voatonona ny Marka nefa tsy voatonona ny Matthieu. I Maria reniny zanak' Zebedeo zao voatonona ny Matthieu fa tsy voatonona ny Jaona. Misy any Maria vadin'ny Cléopas voatonona ny Jaona fa tsy voatonona ny Matthieu sy Marka. Fa i Maria Magdalena dia lazain'izy telo. Tsy misy mihafahafa ny mpanoratra ny filazantsara rehetrarehetra fa teo i Maria Magdalena rehefa nombona tamin'ny hazo fijaliana Jesosy. Tahaka izany koa rehefa ilay vehivavy maromaro nandeha tany amin'ny fasana tamin'ny Paska. Rehefa avy nombona tamin'ny hazo fijaliana Jesosy dia nalevina tany am-pasana tombe sabata tsy afaka nanaovana ny ritualin'ny fahafatesana tamin'io dia nalevina maimaika Jesosy fa nisy vehivavy maromaro mpianatry Jesosy mpiaradia amin'ny Jesosy nandeha rehefa tapitra ny sabata vao maraina io ilay Paska alahady maraina vao maraina be mangiran-dratsy dia nisy vehivavy maromaro koa araka ny voalaza teo na Matthieu 7:20, Marka 4:9-20, Jaona 2:20, fa 1:10-2:20 dia samy mitantara daholo hoe nisy vehivavy maromaro samy hafa ireo vehivavy voatonona anaranareo fa Marka, Jaona, Matthieu dia samy manonona fa Maria Magdalena dia iray tamin'izy ireo. Tsy misy mihafahafa mihitsy zany hoe tsy teo Maria Madeleine na tany amin'ny nanomboana an'i Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana na tamin'ny ilay nandeha tany amin'ny fasana vao maraina. Ary ny tena nampiavaka sy tena hoe voamarina aza tsy maromaro tsony mihitsy rehefa nisehoan'i Jesosy voalohany tamin'io nitsanganany tamin'ny maty io, Marka 4:9-7 sy Jaona 4:9-20 dia miteny fa i Maria Madeleine ilay nivoahan'ny demonia fito no nisehoan'i Jesosy voalohany rehefa nitsangana tamin'ny maty izy. Samy amin'ny fitantarany moa ny filazantsara efatra. Misy ny miteny hoe nandeha tany aloha ireo vehivavy ireo dia avy eo nilaza tamin'ny lehilahy hoe tsy hita ilay faty fa i Maria Madeleine ihany no tena voalazan'ny Marka sy Jaona hoe rehefa lasa ilay lehilahy rehefa nahita tsy teo intsony Jesosy dia niverina. Ireo vehivavy sasany nitondra menaka manitra koa rehefa nahita fa tsy teo intsony Jesosy dia niverina. I Maria Madeleine tsy avy dia niverina fa mbola nijanona nitomany teo amin'ny fasana izy dia izy no nahita an'i Jesosy nitsangana tamin'ny maty voalohany.
Izy rery ihany no nisehoan'i Jesosy voalohany rehefa nitsangana tamin'ny maty izy ka izy rery ihany zany araka ny voalazan'ny Lioka sy voalazan'ny Jaona no nandeha nilaza tamin'ireo mpianatra lehilahy ireo. Lioka 4:27 sy ny 10 ary Jaona 2:27 dia miteny hoe Maria Madeleine dia nilaza tamin'ny apôstôly fa nitsangana Jesosy. Zany hoe ity Maria Madeleine ity dia isan'ny vehivavy voatonona anarana mazava tsara ao amin'ny Baiboly, ao amin'ny Testameta vaovao. Tsy indray mandeha, tsy indroa fa araka an'ireo verse be dia be tanisaintsika teo ireo dia isan'ny voatonona foana i Maria Madeleine, isan'ny tsy niala mihitsy izy tamin'ny asa misionan'i Jesosy. Ary tsy mbo voatonona ohatran'ireo vehivavy namany ireo izy hoe Maria reniny Jaona na Maria vadiny Kleopasy tononona amin'ny anaran'ny zanany na tononona amin'ny anaran'ny vadiny, fa tena Maria avy any amin'ny Magdalena, tena naleo tena nanana izy azy manokana mihitsy Maria Magdalena. Tsy nitondra ny anaran'ny vadiny, tsy nitondra ny anaran'ny rainy, tsy nitondra ny anaran'ny zanany. Fa ilay tanàna ilay nilazaintsika teo hoe eo anelanelan'ny Galilia sy Kapernaum ilay misy an'ilay Magdalena no tena hoe natsoiny Jesosy amin'ny maha izy azy manokana mihitsy ny Maria. I Papa Jean Paul II moa taty aoriana raha niresaka amin'ny Papa Grégoire I tsika teo dia isan'ny tena nilaza mihitsy hoe Maria Magdalena dia apôstôlin'ireo apôstôly. Tadidiko tamin'ny nianatra tany Atsimon'ny Avoky izay tany amin'ny seminaire Loterana dia resahana fotsiny ihany zany, fa tsy dia tena hita loatra mifanajana apetraka amin'ilay vehivavy vadina pastora hoe ianareo vehivavy vadina pastora anie no pastoran'ny pastora, zany hoe ianareo no tena mitarika sy mahalala kokoa satria ianareo no pastoran'ny pastora tahaka nilazan'ny Papa Jean Paul II Maria Madeleine hoe apôstôlin'ny apôstôly. Fa tsy hoe nanara-dreny rano fotsiny zany vehivavy, nolazain'ireo mpitantarany filazantsara ny anaran'ireo apôstôly 12 fa tsy nitononony niaraka tamin'izay Maria Madeleine fa raha jerentsika raha isaina ao amin'ny testameta vaovao dia be ny anaran'ireo apôstôly 12 ireo indray mandeha na indroa voatonona fotsiny fa tsy maro, tsy voatonona matetika tahaka ny anaran'ny Maria Madeleine. Azo eritreretina zany fa Maria Madeleine dia tena isan'ny mpitarika ny apôstôly araka ny voalazan'ny Papa Jean Paul II anazy. Satria rehefa resahana ny apôstôly dia matetika voatonona manokana foana ireo apôstôly sy Petera satria Petera no mpitarika. Fa i Maria koa dia mbola voatonona mihoatra tahaka ny Petera. Fa tsy ilay izy nasorona demonia fito fotsiny fa tena i Maria Magdalena mitondra ny anarany manokana dia iray amin'ireo mpianatra Jesosy voatonona anarana tahaka an'ireo lehilahy apôstôly ary tsy indray mandeha tsy indroa fa 12 farafahakeliny ao amin'ny testameta vaovao. Navelany Jesosy nalalaka Maria Madeleine, nanaraka azy sy nanompo azy fa tsy mba nisakatsakanana zany. Voalaza amin'ny Baiboly mihitsy moa fa isan'ireo nanoana ara-bola ny asa misionan'ireo apôstôly sy ny asan'i Jesosy mihitsy Maria Madeleine, zany hoe tena isan'ny vehivavy nanana na izy azy izy na dia nanana demonia aza fa tsy le hoe marary amin'ny toby dia efa nandany ny fananany rehetrarehetra, tsia na vadina olona nanan-karena be izy io taloha na avy amin'ny fianakaviana manan-karena, tsy voalaza amin'ny Baiboly moa zany fa voalaza hoe nanoana ny asa misionan'i Jesosy izy. Ary ity no tsy voalazan'ny Baiboly tsy isan'ireo nampidirin'ireo patriarka rain'ny fiangonana tany aloha fa isan'ny nanoratra filazantsara ihany koa i Maria Magdalena.
Misy moa ny antsoina hoe boky tsy kanonika, hafa koa ny boky apôkrifa. Ny baiboly zany efa nianarantsika taloha izy ity fa averiko indray androany. Ny baiboly ny testamenta taloha aloha dia tena soratra ny an'ny jiosy izy io, zay mahatonga ny testamenta taloha na ny Torah sady ampiasain'ny jiosy no ampiasain'ny silamo koa, manana soratra be dia be avy amin'ny testamenta taloha no ampiasain'ny kristianina. Ireo fivavahana telo monoteista, zany hoe mino an'Andriamanitra tokana ireo dia samy mampiasa an'ilay testamenta taloha, voasoratra tamin'ny teny hebreo sy teny aramaika, fa taty aoriana rehefa natanjaka ny empira greko-romanina, ny grika zany dia nanery ny mpisorona jiosy fitokolanana nanoratra tamin'ny teny grika ilay baiboly testamenta taloha. Io ilay baiboly tamin'ny teny grika voalohany. Izay bokina lehilahy daholo araka ny efa nianarantsika tamin'ny nianatra vehivavy tamin'ny testamenta taloha, 2 ihany ny anaran'ny vehivavy mitondra ny boky ao amin'ny testamenta taloha dia Estera sy Rota. Dia taty aoriana efa nitsangana tamin'ny maty mihitsy Jesosy, voasoratra indray ny testamenta vaovao efa tamin'ny teny grika mihitsy indray, fa tsy nandalo teny hebreo. Ny mpianatra zany ny apôstôly ry Petera ry Paoly rehefa nanoratra ny testamenta vaovao dia voasoratra amin'ny teny grika. Ireo boky ireo indray no natambatambatra efa taty amin'ny taonjato fahaefatra, efa lasa fivavaham-panjakana romanina tamin'ny andron'ny empira romanina, vao natambatra ho boky iray antsoina hoe baiboly ireo bokiny testamenta taloha tamin'ny teny hebreo efa voadika tamin'ny teny grika ireo, sy ny testamenta vaovao ilay boky 720 voasoratra tamin'ny teny grika, lasa nitambatra an'ilay hoe biblia, biblioteka baiboly. Ka tsy voafantina tao anatin'izay zany ilay filazantsara araka ny Maria Magdalena, tahaka ny filazantsara araka ny Tomasy sy ny filazantsara araka ny Filipo, zany hoe nisy soratra be dia be nosoratan'ny mpianatra samihafa marobe, tsy voatambatra ao anaty baiboly daholo. Fa efa taty aoriana koa moa vao hita tany Ezipta no nahitana an'ilay soratra original, ilay codex nosoratan'i Maria. Nieritreretina hoe nampitondraina ny filazantsara araka ny Maria moa zany, fa filazantsara anonyme ilay izy, tsy nilaza mivantana izy hoe Maria no manoratra, fa voaporofon'ny mpikaroka teolojika zany fa vehivavy mpitarika communauté kristianina anankiray, azo eritreretina hoe tany Ezipta, dia nanoratra filazantsara koa, fa tsy voasokajy, tsy isan'ireo notsongaina ho boky ao amin'ny baiboly, fa anaran-dehilahy daholy ny boky ao amin'ny testamenta vaovao, fa tsy midika zany fa tsy nanoratra filazantsara ny vehivavy. Porofo mivaingana amin'izany isany azo eritreretina hoe nosoratan'i Maria Madeleine ilay filazantsara araka ny Maria. Efa tsy anatin'ny boky kanonika moa sady tsy boky apôkrifa raha teo, fa isan'ny loharano efa taty amin'ny taona 1800 taty vao hita moa zany le izy dia efa tsy afaka natambatra ao amin'ny baiboly intsony, sady misy tsy fitovia-kevitra maromaro samihafa. Ny filazantsara araka ny Tomasy zao ohatra dia tena milaza mihitsy ny mitantara, fa tena tsy mitovy hevitra Maria sy Petera, satria rehefa Maria Magdalena rery no nisehoan'i Jesosy rehefa nitsangana tamin'ny maty, dia mazava ho azy nisy hafatra samihafa, ary vao marina fa tsy tamin'io ihany no nananan'i Jesosy fifandraisana manokana tamin'ny Maria Madeleine tsy natrehany apôstôly. Dia be dia be ny zavatra nosoratan'i Maria ao amin'io filazantsara araka ny Maria io tsy voasoratra an'ireo apôstôly ireo, satria resak'izy Jesosy samy rery, misy teolojia samihafa koa any. Fa araka ny voalazan'ny filazantsara araka ny Tomasy, izay isan'ny filazantsara apôkrifa hita, filazantsara tsy kanonika hita taty aoriana koa, dia isan'ny nisy toerin'ny Petera zany ireo zavatra sasasasany izay
tsy henony zareo mpianatra rehetrarehetra fa ny fampiresahan'ny Maria Madalena samy rery tany amin'i Jesosy ireo. Ary ny filazantsara araka ny Filipo koa moa izay isan'ny filazantsara tsy kanonika taty aoriana koa dia isany milaza fa nanana fifandraisana manokana mihitsiny i Jesosy sy Maria Magdalena ka misy karazana mal interprété amin'izay zany io tamin'ny sasany ka be dia be ny mpikaroka tsy kristianina indrindra moa ireo agnostika ankehitriny sy ireo loharano atsotsika hoe arkeolojika na historika na filozofika sy ny tariny mieritreritra fa isany nanana firaisana tena hoe intime tamin'i Jesosy mihitsy ary misy ara samy teny mihitsy hoe niteraka mihitsy ny Maria Madeleine sy Jesosy amin'izao androntsika zao moa efa malalaka ary indrindrandrindra tena be dia be ny financement atokany antikrista amin'ireny projet mikaroka loharano izay manozongozona ny maha-Andriamanitra ny Jesosy ireny. Isan'ny projet ngeza indrindra misy milliards d'euros de financement zao ny fitrandrahana fotsiny hoe iza marina ny tena nanoratra ny famaranana ny filazantsara araka ny marika. Izay no mahatonga be dia be ny olona mizesta hoe ate ankehitriny satria tena projet financier mihitsy ny mianam-porofony hoe tsy zanak'Andriamanitra Jesosy. Dia isan'ny tafiditra anatin'izany zao misy manam-porofo mihitsy hoe niteraka hono Maria Madeleine sy Jesosy tena mananjanaka roa dia misy manana porofo arkeolojika aza hono ny sasany hoe misy taolam-balon'ny zanak'izy ireo nefa tsy hita ilay taolam-balon'i Jesosy mazava ho azy. Fa tiako lazaina amin'izany rehetrarehetra zany iverenako indray mandeha tsy ilay tradisiona ny fiangonana fotsiny ihany, ilay manao tsinotsinona sy manambany vehivavy sy tsy mireconnaître ny soratry Maria fotsiny no ilazantsika ny momba ny Maria sy ny tondrana ny fampianarana androany fa indrindrandrindra ireo sorsa taty aoriana ireo izay milaza fa i Maria Magdalena dia isan'ireo mpianatra sy miala amin'i Jesosy mihitsiny na dia efa nisy tsy teo aza ireo mpianatra lehilahy izay voalaza fa apôstôly araka ny tradisiona ny fiangonana. Ny afatra ary ny lesona tsy ho antsika tao anatin'izany tantara sy fahafantarantsika bebe kokoa momba ny Maria zany dia anankiefatra mazava tsara. Voalohany ny vehivavy traumatisé na misy demonia tahaka ny Maria dia tsy natao homelohana, homena tsiny, ho tsaraina fa natao ho afahana tahaka ny nanafahan'i Jesosy any Maria. Hoy ny soratra masina hoe voavela ny elony be dia lasa be fitiavana izy. Izay no nahatonga ny Maria nanolotra ny fananany rehetrarehetra ny androm-piainany rehetrarehetra ny momba azy rehetra hanompoana an'i Jesosy satria ilay elony be voavela dia lasa izy no be fitiavana sy nanao asa lehibe indrindra. Tena tsapako tamin'ny fiainako ity. Za dia tena miaiky mihitsy hoe inona moa Jesosy no nifidiananao anakabe fahotana ity. Za vehivavy ny sarabady niteraka tsy manambady ity no asainao mitory ny filazantsaranao fa tena rehefa miaiky ianao hoe izaho ilay be fahotana navelan'i Jesosy dia vao maika ino no mampitombo ny fitiavanao te hamonjy ny olona mitovy aminao koa fa tsy lasa mitsaratsara. Be dia be ny olona mieritreritra fa ny antony nifidianan'i Jesosy anazy dia satria izy tsara fitondran-tena, virjiny izy nanambady dia izy ny vehivavy hiendry indrindra ao an-tokantrano miaritra an'izay hanaovany vadiny anazy na daroana na atao inona na hiara-ny herisetra ara-nofo sy ara-panahy sy ara-mipetsempo sy ny tariny izy dia izy ny tena vehivavy hiendry miaritra dia izay no nifidianan'i Jesosy anazy dia lasa mitsaratsara ny vehivavy namany izy satria izay no heveriny fa namonjena anazy. Fa rehefa
be fahotana tahaka ny Marie Madeleine dia be fitiavana koa manolo tena hanao ny asan'i Jesosy. Voavela aloha, avelan'i Jesosy maimaim-poana, afahan'i Jesosy aloha ilay demonia. Zay vao mahay mibebaka. Fa ny fampianaran'ny fiangonana ankehitriny, indrindra isika fifoazana dia tsongaiko manokana mihitsy satria ny litorjiantsika dia mandeha aloha ny teny fampibebahana, ny teny fampieritreretana, zay vao manantona metrahantanana. Fa raha ny tantaran'i Jesosy sy Marie Madeleine jerentsika dia nafahan'i Jesosy tsy mbola afaka nibebaka zany olona fatorany demonia fito zany. Fa nafahan'i Jesosy aloha Marie Madeleine afaka tamina matotra azy aloha izy. Zay vao afaka nibebaka. Tsaroako tantarany ainako mihitsy ny arisan'ny rehareako moa ity. Rehefa niara-ny erisetra ara-nofo tao anatina tokantranoko dia lasa moa zany nody tany amin'ny dadanay hoe dadako niteraka anakahy tsy ary nikastanana anahy, dia anao ve na dia vadiko zany dia sa hikastanana anahy na inona antony, tsy ekeko zany tsy mety amiko dia lasa nody. Dia tena tezitra mihoatra lavitra noho anakahy dadanay dia notereny fotsiny hoe hibebaka ilay olona nikastanana anakahy, tena hoe tsy mahazo miverina intsony io zanako io raha tsy mifona mibebaka aminakahy aloha anao. Tsy namela aloha izy fa mila mibebaka aloha vao mamela. Dia tamin'izay fotoana izay tena hitako mihitsy hoe tsy tafita mihitsy ilay hafatra. Vao mainka raha mimenomenona indray ilay olona saina mibebaka hoe izy koa ne mba ohatran'olona dia tsy mba manana fahotana dia tsy mba mandray olona satria ny dadanay tena nataona zava mihitsy ny hafatra, na hitondra olon-dehibe ny fiangonana na hitondra olon-dehibe avy aiza anao tsy raisiko. Tena nandritra ny ray volana tamin'izay fotoana izay tsy navelan'ny dadanay niditra tantranonay mihitsy ny vadiko izay sany kastanana anakahy rehefa nandeha nody za hoe tsy zakako zany fa za tsy hanambady intsony. Dia tsy tafita le fampibebahana antery. Mamela aloha tahaka ny nataon'i Jesosy, rehefa voavela dia tonga saina dia afaka mibebaka. Fa tsy terenao hibebaka fotsiny aloha hoe tsy afaka miverina mandray ianao raha tsy mibebaka. Tsy afaka manao andraikitra anao amin'ny fiangonana intsony ianao aloha raha tsy mibebaka. Marina fa misy fifampitezana ao anatin'izay, fa raha mijery ny tantaran'i Jesosy sy Marie Madeleine tsika, tsy nangataka condition ninona tamin'ny Marie Madeleine aloha Jesosy, fa avy dia nanala, nandroaka an'ilay demonia fito aloha izy. Zay vao nibebaka Maria. Ary rehefa avy nibebaka Maria dia nanolo tena safidiny. Fa tsy hoe voavelako ny eloko ao avy amin'izay ho eto daholo ny fanananao manaraka anao. Tsy nanao an'izany Jesosy safidiny Maria. Rehefa voavela ny elony nibebaka tamin'ny sitrapony izy, na tsiaro izy hoe voavela ny elony be dia izy no ny safidy hoe anaraka anao Jesosy. Etiko manompo anao amin'izay ny fananako rehetrarehetra. Fa tsy mila anaovana lahateny na toriteny manokana hoe rehefa navelan'i Jesosy ny eloko anareo dia ho eto aty daholo amin'izay ny volanareo. Fa manolo tena ho azy, manaraka ho azy ny paosin'ny olona voavela eloka. Fa tsy anaovana teny fampibebahana manokana hoe mila mibebaka hatramin'ny poketranareo sy ny paosinareo, fa rehefa mibebaka marina ny olona dia manaraka ho azy na ny volany, na ny fananany, na ny fotoanany, na ny talentany, izay rehetrarehetra ananany dia omeny maimaim-poana. Fa misy manao mifanohitra amin'izay, misy mieritreritra hoe mandefa didy any amin'ny fiangonana dia voavelan'i Jesosy ny elokako rehefa avy eo dia ho afaka amin'ity fahotako ity za. Mifanohitra amin'izay ny zava-misy raha mijery ny approche-n'i Jesosy tamin'ny Marie Madeleine atsika. Efa nanolo tena izy. Zay vao niova ho azy amin'izay ny fiainana. Sitrapony no niova ho azy fa tsisy nanery. Ary nataony ao publika ny asany fa tsy nafenifeniny. Zay no nahatonga
nanoratra izy na dia tsy reconnu tamin'ireo fiangonana rainy fiangonana izay patriarkaly azy. Amafisiko izay afatra efatra izay satria matetika mifamadika amin'io ny zavatra terentsika mpitondra fiangonana, indrindra isika mpiandry sy isika izay manamafy ny tokony hoe mila tsara fitondran-tenany kristiana. Terentsika avy dia hiova ny fitondran-tenany, dia terentsika avy dia hanolo-tena, hanolotra ny volany sy ny fananany sy ny fotoanany ao amin'ny fiangonana izy. Terentsika hibebaka izy, dia hozintsika hoe izay ianao vao afaka amin'io zavatra mahazo anao io. Fa mifanohitra tanteraka amin'izay raha ny zavatra nataon'i Jesosy tamin'i Maria Madeleine. Nafany maimaim-poana, tsy nisy condition aloha ilay demonia fito, izay vao afaka nibebaka Maria Madeleine ka nanolotra ny fananany rehetra, izay vao niova aty amin'ny farany manaraka ho azy ilay fiovana fitondran-tena, fa tsy zavatra terena. Ary rehefa miova, izay ilay hoe torio mibaribary aza feno penina. Tsy hoe mizesizesy tanao mireharefa no ovan'i Jesosy, na hoe ataovy any amin'ny mangingina. Mahafantatra teolojianina, isan'ireo teolojianina voalohany modely averinberiko sy tantaraiko eto foana mihitsy ny momba anazy, satria na izy tena ny ara-manafina anazy, teolojianina Razivelo Mariety. Nanangana an'izany maki Madagasikara zany izy tao amin'ny salita tao fa nazara tsy arina ianao an'izany raha tsy resaka anay manokana. Isany asa lehibe nataony mangingina tena nafeniny, tsy afeniko. Izay ny antom-pisian'ity pejy ity, ny zava-manahirana antsika vehivavy, io izy afenipenitsika sy tsy resantsika io no mahatonga anazy normalizena, ka tsy misy mamaha. Mpampianatra teolojia, mpampianatra ho pastora izany. Any amin'ny salita zany fa mbola betsaka ireo mpianatra teolojia, ireo pastora vita ordinasiona no mbola mikapoka vady, herisetra ara-nofo. Dia isan'ny asan'ny maki Madagasikara natao antsokosoko, natao miafinafina, tsy nambara mibaribary ny manafina ny reny vehivavy tratra ny herisetra ara-nofo avy any an-tranon'ny vadiny reny. Mandositra any reny vehivavy tratra ny herisetra reny, dia fenina any, karakaraina mangingina any. Tsy ambara amin'ny vadiny akory aza hoe nafeniny Dr Razivelo Mariety ao an-tranony ao izy mba tsy ho daroanao mandritra ny alina manontolo, dia rapitso maraina alamina moramora ny resaka. Fa tsy aseho mibaribary. Efa fomba ny fiangonana hatramin'izay izany hoe afenipenina ny zavatra ataon'ny vehivavy, fa atovy amin'ny mangingina, fa ny zavatra ataon'ny lehilahy irehirehana. Tamin'ny valomarsa rehefa nankalazaina hoe reto ny vehivavy efatra voalohany nianatra teolojia, reto ny zavatra nataony, dia nisy nanao commentaire tamin'izay lehilahy hoe inona zany ny tokony zesitiavana sy irehirehana amin'izany, fa ny asa atao amin'ny finoana anie tokony atao amin'ny mangingina, fa raha asan'ny lehilahy no ankalazaina sy atao mibaribary dia tsy misy manao remise en question mihitsy hoe maninona tsy afenipenina any foana fa tataraina be rehefa tonga ny jobily. Tsy natao afenina tompoko ny filazantsara. Ny jiro tsy natao apetraka any ambany vata famarana, fa natao hatao eny ambony eny ho hitan'ny maro. Tsy hoe izay adala rehetrarehetra ihany no manao publication sy miresaka ny adalany ato amin'ny Facebook, dia isika mitondra ny fampianarana marina, hangingina, hipetrapetraka, hihidy, hiandry alitara tsy homena antsika any fotsiny. Fa Jesosy rehefa nahatezitra ny tao amin'ny sinagoga ny nampianarany sy nilazany hoe anio dia tanteraka tokoa izany tenin'Andriamanitra izany, ka saika notoraham-bato izy tao amin'ny sinagoga, dia lasa izy niakatra any an-tendrombohitra. Nanaraka azy tany ny olona ny haino ny fampianarany. Ohatran'ny hoe raha amin'ny androntsika ankehitriny izany, ohatran'ny reny olona mitoro teny eny an-tsena reny Jesosy, dia narahany olona tany izy. Fa tsy hoe nafenipenina ny filazantsara na ny andro ordinasiona izy vao nitory. Tsy hoe afenipenina ny asa ataontsika ho an'ny vehivavy ka hoe mila manetri-tena antsika, atovy amin'ny mangingina fa tsy publiena zany. Dia lasa ilay herisetra ihany no publiena isan'andro hoe nisy namono indray, nisy nanolana indray, fa tsy misy mitory hoe misy vehivavy mijoro miaro ny vehivavy mitovy aminy amin'ny herisetra.
atsangana ny brigady kriminella hoe mandeha anaty nareo vehivavy izay manana herisetra fa arovany lalàna sy ny fanjakana. Dia tsy saly vehivavy satria tsy lazaina mibaribary hoe mahomby anie reny, mahavonjy anie reny. Fa ilay ratsy ihany no publiena sy resahana. Fotoana izao efa tafahoatra loatra ny mahazo antsika vehivavy. Tsy natao ireharehana fa be dia be ny mety vehivavy tsy mahafantatra any hoe mba misy vehivavy afaka manohana anazy kay ihany amin'ny zava-manahirana anazy, fa tsy vehivavy hanala baraka na hitsaratsara anazy fotsiny, fa mba hianatra tahaka ny nataon'i Jesosy tamin'ny Maria Madeleine antsika hoe mamela sans condition. Dia mibebaka ho azy ilay olona voavela, dia rehefa manolo tena izy dia toanana, tsy hakiviana, tsy sakatsakanana, na dia mbola tsy miova ary, fa manaraka ho azy fahaefatra ilay fitondram-pitondran-tena rehefa navela tamin'ny be dia manolotra be koa satria be fitiavana. Teo an'Andriamanitra irery anie ny voninahitra izay efa azy hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Amen.